fa makasika indrindra izay taranja baolina lavalava izay makasika ny olana eto amin'ny ligue Analamanga sy ny fédération amin'ny fananana ho an'ny top 16 dia nanamafy Andriamatora Kotomarara Marcel filohan'ny fédération fa tsy maintsy arahana ny rafitra ho an'ny ity taranja baolina lavalava ity ka tokony anaraka izany avokoa ireo ratsa mangaiky rehetra satria izay no rafitra napetraky ny amin'ny ordre rugby dia tokony anaraka izay avokoa ny rehetra rugby afrika ny fédération ny ligue Analamanga ary ny section so fotsiny zavatra teneko fafanana mihitsy tsy namaly angazety namaly zavatra misy satria apetraka mazava tsara fa ohatra ny rafitra rehetrarehetra ny malagasy rugby misy ny fédération misy ny ligue misy ny section misy ny club malagasy rugby zany dia tsy maintsy manaraka izay rafitra misy zay zany hoe tokony anaja izay rafitra zay zany ny ambaratonga rehetra ao anatin'ny malagasy rugby ary ohatran'izay ihany koa ny malagasy ohatran'ireo ratsa mangaika na eo amin'ny lafiny ara-pantanjahantena zany eto Madagasikara na eo amin'ny lafiny ara-pantanjahantena amin'ny taranja rugby manokana izay fihezin'ny rugby nord rugby ny aveo ny rugby afrika zay zany zay rafitra zay zany tsy maintsy ajainy zay rafitra zay fa tsisy hoe ao anatin'ny rafitra anankiray akoa dia zay atiany any ambany atao zany hoe zay tiany club atao ve no atao fa tsy manaraka ny zavatra ataon'ny section izy dia ohatran'izay koa ny malagasy rugby koa zany tsy maintsy manaja ny lalàna izay apetraky ny fitondram-panjakana ary manaja ihany koa ny rafitra sy ny lalàna apetraky ny world rugby sy ny rugby afrika zay ny tokony misy dia ohatran'izay ihany koa ty amin'ny ambaratonga ambany ny ligue zany dia tsy maintsy manaraka ny rafitra tsy maintsy manaraka ny zavatra apetraky ny malagasy rugby ny section koa dia tsy maintsy manaraka ny rafitra apetraky ny ligue zay manaraka ny zavatra apetraky ny malagasy rugby ohatran'izay ihany koa ny club koa zany tsy misy zavatra ifandrohitany zany tsisy hoe ifandritra ny fédération sy ny ligue tsy misy an'izany